Mikaikaika ny vahoaka malagasy noho ny délestage, fahatapahan-jiro, tsy fisiany rano sy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Nivoaka tamin'ny fahangina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany noho ity fahatapahan-jiro tsy mety tapitra ity sy ny tsy fisiany rano. Toy izao ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Hitany daholo ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisiany rano. Hitany daholo ny fitaraina ny vahoaka malagasy izay mitaraina amin'ity tsy fisiany herinaratra ity. Fa izy kosa ny safidiny angina mitazana toy ny vahoaka rehetra ihany. Fa kosa ankehitriny dia andray andraikitra izy. Indrindra fa iresaka mivantana amin'ny tompony andraikitra voalohany dia tsy iza zany fa Ron West teratany Israeliana izay napetrany tamin'ny 3 volana lasa zay ho Talen Jirama. Nametraka fotoana hionana amin'ny Talen Jirama ity filohan Rajoelina amin'ny herinandro avy zao. Iresadresaka makasika ny vahaolana amin'ny ity fahatapahan-jiro tsy mety tapitra ity no antony hionana amin'ny Talen Jirama vaovao Ron West. Zavatra roa lehibe no horesahana amin'ny Talen Jirama. Ny voalohany mitaky ny fanazavana avy amin'ny Talen Jirama makasika izao délestage tsy mety tapitra izao. Ny faharoa asaina mitady vahaolana ny Talen Jirama sy ireo tompony andraikitra manodidina azy. Tsy vitany hoe asaina mitady fa tsy maintsy manolotra vahaolana izy ireo manoloana ity délestage tsy mety tapitra mampikaikaika ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ity. Misy dingana maromaro natao nitoromarika ny menan'ny DG Jirama aloha dia hoe mba hijerevana zany hoe ny fandaniana izay tsy mety manerana ny Madagasikara amin'ireo fampiasana ny groupe, zany hoe ny revue générale ny groupe électrogène nampiasaina mba ahafahana mametraka vahaolana. Zay ihany koa ny antony nametraka antsika an'ireny hoe parc solaire reny mba apetraka farak'izay aingana mba ampiena ny délestage indrindra amin'ny andro atoandro. Fa ny zavatra ho atao dia ametrakatsika ary anao fivrimbe amin'ny herinandro farany herinandro ho avy io zany miaraka amin'ny Talen Général ny Jirama ary tsy maintsy milaza ny marina hoe inona marina ny olana ary inona ny vahaolana ho atolotry ny Jirama. Za moa niezaka nitazana ohatra ny vahoaka rehetra satria mbola misy antanatohatra maro, misy ministra tompony andraikitra, misy ny Talen Général ny Jirama ao. Fa ny zavatra atao zany tsy maintsy mitady ary manolotra vahaolana maharitra eo anatrehan'izay olana atrehan'ny Jirama zay na amin'ny resaka jiro na amin'ny resaka rano ihany koa. Tsy filohan Rajoelina ihany no niteny fa nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa Premier Ministre lehiben'ny gouvernement raha nanolotra ny PGI tao amin'ny lapana teny meran-doholona. Nosingany manokana tao anatin'ny lahateny ny fahatapahan-jiro lava reny ity sy ny tsy fisiany rano. Fitantanana goragora no anisan'ny fototry ny olana ao amin'ny Jirama hoy izy. Toy ny fangalarana solika, fitaovana ampiasaina sy ny fanjakana kolikoly ao amin'ity orinasa ity. Nefa mampalahelo izy 15% ny population eto Madagasikara ihany no misitraka jiro sy rano. Nefa ity Jirama ity dia mitentina any amin'ny 1300 miliara ny fandaniana ataon'izy ireo amin'ny vola omeny fanjakana malagasy. Na dia zany nefa tsy tazam-potsiny ny fotoanam-panjakana fa anomboka hiditra amin'ny angovo azo avozina. Toy ny angovo azo avy amin'ny tohadrano, rivotra, masoandro sy ny sisa sy ny sisa. Tena tsara zany dingana ho ataon'ny fotoanam-panjakana malagasy zany. Fa kosa mariatsika eto fa efa 1 taona no nidradradran'ny fotoanam-panjakana zany angovo azo avozina zany. Amin'izao 2024 zao anomboka hiditra amin'izany indray hono ny fotoanam-panjakana hoy Premier Ministre lehiben'ny gouvernement. Zay Jirama tsisy afa-tsy 500 isan-jato ny mponina fotsiny misitrika ny Jirama kanefa mahatratra amin'ny 1300 miliara ny vola alefantsika amin'ny Jirama. Ary zay na tonga atsika tsy maintsy napakevitra nanolo ny fitantanana eo anivon'ny Jirama satria tsapa za moa tsy hitry tsony tamin'izany satria ataoko fa inona roa ny fanazavana ataoko tany amin'ny Assemblée nationale koa tsapa fa ny fitantanana goragora sy ny tsy fijerena ny hoavy no natonga ny olana teo anivon'ny Jirama. Ary zay no mahatonga atsika ary volaziko tamin'ny fampidirana teo teny fampidirana teo hoe tsy maintsy manova tsy maintsy miditra anatin'ny transition énergétique atsika zany hoe ampiasa angovo azo avozina satria ny Jirama hatramin'izao dia ny gasoil no ampiasa ny centrale thermique rehetrarehetra. Ny gasoil zay azo angalarina, ny gasoil zay lafo vidy.
ary zay transformation zay ohatra ka mbola janona au niveau-ny centrale thermique atsika dia tsy maintsy mampiasa fuel oil zany orinasa vitsy ary tsy misy olangalatra ny fuel oil zany dia faharoa dia tsy maintsy eritreretina ihany koa ny ampidirina la hybridation teneniko zao le mix énergétique teneniko teo hoe mampiasa angovo avy amin'ny rano atsika na avy amin'ny masoandro ny rivotro moa misy expérimentation ataotsika mikasika ny rivotro indrindrindra ny faritra avaritra Madagasikara andohan'izany atsika efa misy dédicace mikasika an'izany fa indrindrindra ny angovo avy amin'ny masoandro sy amin'ny rano no ataotsika ary misy mini projet betsaka zay ho ataotsika ihany koa tsy voatery le gros projet fa projet mahatratra eo efa naratsika teo fa ny resaka makasika ny fitantanana goragora izay nisy tao amin'ny Jirama izay anisan'ny fosotra mampilentika ny orinasa Jirama ka tsy tafarina mandraky ity androany na dia zany tsy hijery fotsiny ny fitoram-panjakana fa andray andraikitra hitady fomba rehetra anatsarana ny fitantanana ny Jirama hoy Premier Ministre lehibe ny gouvernement ny tezava-misy ankehitriny hoy izy ny vola miditra amin'ny Jirama tombanana eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 90 milliards ariary fa ny vola mivoaka kosa 170 milliards ka hatramin'ny 180 milliards ariary isam-bolana izany hoe miditra fatiantoka 100% ny orinasa Jirama izay miankin-doha tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ankoatr'izay nandefa valin-kafatra ho an'ny Jirama i Premier Ministre lehibe ny gouvernement manoloana ny fampiakaran'izy ireo ny vidiny jiro manoloana ny tetika izay ataon'izy ireo anasazy ny vahoaka izay tara amin'ny fandoavana facture vahoaka izay fa sahirana fa diranovana no mahantra mbola takina vidiny jiro 5% ho an'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement manokana dia zao tsy vahaolana ny fampiakarana vidiny jiro satria mbola sahirana ny vahoaka malagasy fa kosa arahana maso ankaiky kosa ireo orinasa vaventy sy ireo mpandraharaha maro manoloana izany fandoavana vidiny jiro zany ahoana no ahafahantsika manatsara fitantanany Jirama amin'izao fotoana zao eo amin'ny 80 à 90 milliards d'ariary eo ny vola miditra amin'ny Jirama isam-bolana kanefa ny vola mivoaka avy amin'ny Jirama mahatratra 170 à 180 milliards isam-bolana ny fampiakarana vidiny Jirama vidiny jiro tsy solution zany indrindrindra ho an'le mponina tena sahira amin'izao fotoana zao fa kosa efa misy ny fandrarana ny resaka atao makasika ny fanitsina ny vidiny jiro zay eo amin'ny mpandrarà sy ny Jirama ny ataontsika hoe ny groupement mpandrarà na SIM na ny GEM na FIPAMA zay sy ny Jirama satria raha nanao ny optimisation tsika ny vidiny jiro tamin'ny volana jolay tamin'ny taona 2024 tamin'izay fotoana zay dia nitreretina fa tsy maintsy amboarina tsikelikely ihany ny vidiny Jirama vidiny jiro eto Madagasikara zany hoe nitsika moa nanao zavatra anankiroa en même temps zany tsika nijery hoe ahoana no fanitsina ny vidiny jiro tsy ho an'le vahoaka tsotra tsy ho an'le orinasa madinika sy bitika fa kosa ho an'izay orinasa zay hita fa matsapa koa tsika fa mbola latsaka ambany ihany compétitif atsika amin'ny secteur io zany raha amoarina firenena hafa ohatra ka facteur de production no zany hoe jiro zany tsy nijanona treo ny fanehoan-kevitry nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy manome tsiny tanteraka ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny orinasa Jirama izy satria zao maninona ho izy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Jirama no tsy milaza mazava amin'ny mpanjifa hoe inona no tena olana fa andrasana ny Premier Ministre indray no anazava mila mahasamy hatrika olana rehefa manaiky omena andraikitra tsy karatratsika fa somary manome tsiny ny tompon'andraikitry ny Jirama izy izay nampiteny any Premier Ministre lehibe ny gouvernement manoloana ny fatapan-jiro sy ny tsify sy ny rano toy izao kosa ny toyiny ho fanajana ny mpanjifa kosa dia ilaina ny filazana mazava hoe izao no olana izao no vaolana everina ampiarina ary afaka firy-volana na afaka firy-taona vao hivatanteraka ny olana aza vela ho lasa tompotrano mihony malagasy fa izany no tena miteraka fahasorenana dia tsy tokony ny mpanjifa irery no asaina mizaka ny olana ka ho saziana amin'ny hoe penalty 5% raha misy fahatarana amin'ny fandoavana facture
fa samy miaraka mifehy ny fehikibo. Ilain'ny mpanjifa ho fantatra koa ho ilalatina rakotana zafy hoe inona ny fepetra ho raisin'ny tompona andraikitra ny jirama amin'ny alatra solika sy ny gaboraraka ao anatiny. Farany nefa tsy kely indrindra ho ilalatina rakotana zafy avoay mazava eto ny ora tena isin'ny fatapahan-jiro dia aoka ajaina impiry isan'andro amin'ny firy avy adiny firy avy. Ary rehefa miteny hoe impiry adiny firy dia aoka ho voatazona izay amin'ny ora tsy miova. Zay mankasitraka tompoko. Tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny pression nahazo an'ny Taliany Jirama fa nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa izy niresaka tamin'ny mpanao gazety manoloana ireo fitarainana sy fifandraisam-pitenenana nataon'ny tompon'andraikitra maro toy ny filoham-pirenena, Premier Ministre, solombavambahoaka, ministra sy ny sisa sy ny sisa. Nilaza izy tamin'ny mpanao gazety ary ampitaina vahoaka malagasy ihany koa izany afatra izany hoe ny antony fatapahan-jiro indrindrandrindra fa eto andrenivohitra hoy izy no ny tsy fisiany rano ambany dia ambany ny tahan'ny rano hoy izy ka sarotra ny manosika ny herinaratra. Manarak'izay hita taratra ankehitriny fa mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny orinasa Jirama indrindrandrindra fa izy raha teo vao 3 volana be zao no nitantana n'ity orinasa ity. Ekena hoy izy fa mahazo subvention avy amin'ny fanjakana na famatsim-bola manokana i Jirama fa kosa ireny famatsim-bola rehetra ireny dia ho an'ny solika irery ihany. Nefa etsy ankilany hoy izy fitaovana efa antitra efa tsy manaraka ny toetrandro, tsy vitany hoe efa antitra ny fitaovana fa mbola miankin-doha tanteraka amin'ny solika mavesatra. Zany hoe ambony dia ambony ny dépense izay avoakany Jirama raha oharina amin'ny firenenkafa. Ka noho izay zavatra izay ireny subvention omeny fanjakana ireny na famatsim-bola ho an'ny Jirama izay omeny fanjakana ireny dia tsy mandeha mitoeran-kafa fa mankany amin'ny solika irery ihany. Nefa maro dia maro ny zavatra ilana vola. Ka noho izany vahaolana takina amin'ny fitonam-panjakana dia zao tokony mahasahy manao investissement ambony kokoa ny fitonam-panjakana indrindrandrindra fa tsy ao amin'ny solika irery ihany fa amin'ny fitaovana indrindrandrindra fa fanavaozana ny fitaovana izay efa misy eto amintsika. Fanampin'izay manao investissement ihany koa ny fitonam-panjakana amin'ny famokarana herinaratra tsy miankina amin'ny solika mavesatra irery ihany fa azo atao ny mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ireo angovo azo avaozina toy ny angovo azo avy amin'ny tohadrano, azo avy amin'ny rivotra, azo avy amin'ny masoandro sy ny sisa sy ny sisa. Arak'izany tsy avy amin'ny Taliany Jirama velively ny olana fa ny fitonam-panjakana no tsy manao investissement. Ny fitaovana efa antitra ary raha teo ambony dia ambony ny dépense izay ataon'ny Jirama no ity orinasa ity mbola miankin-doha tanteraka amin'ny méthode traditionnelle de China zany fa miankin-doha tanteraka amin'ny solika mavesatra. So government is supporting Jirama on a monthly basis. Ny fanjakana dia manampy ny Jirama isambolana. The cost of production of electricity is very high because in Madagascar most of the production is still from fuel. Ny koan'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara dia mbola azo lazaina hoe ambony satria ny fototra ny famokarana zany dia mbola amin'ny akamaroany amin'ny alalan'ny solika avokoa. The subsidy is being used mostly for operational issues to pay for the fuel. Dia ny fanampiana izay azo avy any amin'ny fanjakana io zany dia atokana amin'ny fandoavana ny solika zany amin'ny asan-davanandro ny Jirama. In order to solve the situation once and for all in the long run, we need a big investment. Mba ahafahana mamahan'ny olona io indray mandeha zany dia mila investissement lehibe dia lehibe zany ny Jirama. The power stations are not enough. The network is very old and not updated. Ny centrale zany dia tsy mahampy aloha hatramin'izao dia ny tambazotra ny herinaratra koa dia tena efa antitra sady tsy navaozana mihitsy. We have 173 transformers in Antananarivo only that are overloaded.
eto Antananarivo zany a dia misy transformateur eo amin'ny 370 am'zato nefa saturé am'izao. The investment that is needed is very high and cannot come from the subsidy. Dia ny investissement ilaina am'izay zany a dia tena ambony be dia tsy afaka alaina amin'ny alalan'ny subvention amin'ny fanjakana. Araka ny fanehoan-kevitra izay fanarahantsika teo dia saika manometsina ny talenjirama ny tompon'andraiki-panjakana rehetra manomboka any amin'ny faratampony avy any amin'ny filoham-pirenena, premier ministre, ny député, ny ministra sy ny sisa sy ny sisa. Nefa ny toe-java-misy ho talenjirama teo dia noho isika mampiasa fitaovana efa antitra miankin-doha-tanteraka amin'ny solika mavesatra, mbola miankin-doha-tanteraka amin'ireo fitaovana izay efa tokony hosoloina. Tsy filoham-pirenena irery ihany na premier ministre irery ihany na ministra irery ihany no manometsina ny talenjirama fa manometsina ny talenjirama ihany koa i Naivo Raholdina izay efa narahantsika teto tamin'ny 2-3 andro lasa izay. Hitantsika teo fa ny filoham-pirenena mitaky ny fampiresahana amin'ny talenjirama toy izany ihany koa ny premier ministre fa mifanohitra amin'izay tanteraka ny any Naivo Raholdina na solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy. Amin'ny lafiny iray miombon-kevitra tanteraka amin'ny rehetra izy, miombon-kevitra amin'ny filoham-pirenena, miombon-kevitra amin'ny premier ministre, amin'ny lalatiana Rakotondraza sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa tsy miombon-kevitra kosa izy amin'ny ny tokony ifampiresahana amin'ny vazaha israeliana satria ny amin'ny manokana dia izy no olana, izy no mahatonga zao fatapahan-jiro lava reny zao. Ka noho izany mangataka ny fametram-pialany ity teratany israeliana ity i Naivo Raholdina. Efa ho herinandro mahery zay no nanaovana izany fitakiana izany fa mbola tsy nahitambokany. Ankehitriny moa filoham-pirenena tsy miombon-kevitra amin'izany fa mitaky fampiresahana. Ndao arahantsika ny tolona izay nataony Naivo Raholdina mitaky ny fametram-pialany Ron West teratany israeliana talenjirama ankehitriny. Fa tsy hoe rehefa vazabe ianao a dia tsy azo tenenina dia zay deziany jirama efa tsy maninenina tokony alana fa Raholdina zany any boriboritany fahadimy dia tiany vahoaka fa ny tsy tiavan'olona ako dia nareo jirama io tapahanareo ngano, tapahanareo ny jiro 1 kilometre amin'ny bidon jaune dia mitena zany dia mpanohitra. We are expecting the public to understand that this kind of change cannot happen in one day. We will do everything that we can to work as quickly as possible to improve the situation. Mbola mitohitsaky janona ny tolona ataon'ny Naivo Raholdina fitakiana fametram-pialan'ny teratany vahiny raha ny marimarina kokoa teratany israeliana dia tsy iza zany fa Ron West. Raha ny amin'ny manokana dia zao tsy hoe rehefa vazaha dia tsy azo tenenina, azo tenenina daholo na iza na iza. Rehefa tsy mahavita azy ny talenjirama ho i Naivo Raholdina dia miala, azo esorina daholo na gasy io na vazaha. Nanamafy izy fa tsy tokony hanana hena maso fa mila say manala izay tsy mety na izay efa hita fa tsy mahomby. Mariana fa filoha Andry Rajoelina no nametraka ny Ron West teratany israeliana teo amin'ny toerany talenjirama. Ankehitriny nefa Naivo Raholdina solombavam-bahoaka mpilelaka numero 1 any filoha Andry Rajoelina no manohitra mitaky ny fametram-pialany ity teratany israeliana ity amin'ny toerana mahatalenjirama azy. Na dia zany melomelo hatrany Naivo Raholdina no mariany fa tsy azo sokajiana ho mpanohitra ny filoha Andry Rajoelina izy raha miteny fa tsy mahomby ny filohan'ny jirama. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy no hitenenany iarovana ny tombotsoam-bahoaka tombotsoa iraisana. Tsy tombotsoam-bahoaka ihany no arovana amin'izany fa ny endriky ny fahombiazan'ny filoham-pirenena amin'ny fitantanana sy ny mpitondra izay miaradia aminy ihany koa. Fanampin'izay nanambary Naivo Raholdina fa ity talenjirama vazaha ity dia mahabe dépense satria zao ambony sady lafo ny karaman'ity vazaha israeliana ity, mbola ambony noho ny karaman'ny solombavam-bahoaka inanivona teny meram-pirenena raha ohatra ka ampitahaina izany. Araka izany tsy amelan'ny Naivo Raholdina ity talenjirama teratany israeliana ity raha tsy miala eo amin'ny toerana, raha tsy mametra-pialana amin'ny maha talenjirama azy. Noho izany iantso ny tompon'andraikitra amin'izany izy, indrindra fa ministry ny angovo sy ireo tompon'andraikitra mahakasika izany. Misy miteny mantsy hoe lasa mpanohitra ako satria tsikeran'ny jirama tsy hoe voatelo volana le deficit vazaha be iny tao
ny olona rehetra tomboka azo isorona daholo na vazaha ianao na amerikana ianao na frantsay ianao na gasy ianao vofon'izany za zao inombolana ny vepanina efizay mifandaminana de miara sao tsy navita azy a tsisy navita loatra nga taditanareo UPGE fa nandaro teo zany nyteninina teo fa rehefa tsy mahavita azy na DG-ny Jirama na directeur-ny Jirama de mbola manao tsao miala fa tsy misy hoe efa miteny tsika ve de mbola samy mila resaky zao fa mbola voavany olo angano de mifilohan'ny Rajoelina Menatsiny Raolodinina Menatsiny sénateur Menatsiny no Menatsiny rehefa misy olana Jirama de mpitatana ny Jirama ka tsy ekeny zany za de mbola milamindaminao mbola interpellé an'zy ministre mandraikitra ny angova sy resaka énergie sisy io fanampy izany ny angaviny Jirama izy mba tsy ampijaly vahoaka mampalahelo izy rehefa tsy mandeha ny rano tsy mandeha ny jiro dia 1 km ny bidon jaune hita milahatra eny amin'ny pompy mahamenatra tena mahamenatra tokoa izany ny tena loza de zao lasa alam-bahoaka iny Raolodinina eny amin'ny boriboritany misy azy dia ny boriboritany fahadimy noho ity délestage lava reny ity noho ny tsy fisiany rano ihany koa ny fomba fiasan'ny Jirama ho izy no tsy tiavany vahoaka azy ka tokony esorina ny taleny Jirama rehefa tsy mahavita ny asany satria efa feno mifepetra tokony anesorana n'ity vaza Israeliana ity de tsy iza zany fa Ron West mbola manao antso aminareo Jirama nareo aza mampijaly vahoaka fa Raolodinina zany any boriboritany fahadimy de tiany vahoaka fa ny tsy tiavan'olona ako de nareo Jirama io tapahanareo ngano tapahanareo ny jiro 1 kilometre amin'ny bidon jaune de mitena zany de mpanohitra za tsy mpanohitra ny andry Rajoelina zany filohan'ny Rajoelina fa mpanohitra kosa tsy faiza mitata ny Jirama ka io tsy maintsy jereny hoe ahoana mpanjifandray no sasinao ianao nge tokony sasina karamana DG-ny Jirama zany manaovana mpanao gazety fa mbola betsaka lavitra no karamana député fa tsy hoe rehefa vazaha be ianao de tsy azo tenenina zaga azo tenenina ministre azo tenenina misy ministre reto esorina misy DG esorina misy directeur esorina ministre firy zao ny esorina de zay DG-ny Jirama rehefa tsy maninina tokony mialana fa tsy asinena maso zay nge tsatafarany eto manohitra ny fitakina zay ataon'ny Raolodinina ny ministry ny angovo ankehitriny de tsy iza zany fa Olivier Jean Baptiste nakasitraka ny fomba fiasan'ny taleny Jirama Ron West taleny Jirama ankehitriny ity ministry ny angovo ity satria efa hita taratra sady ny ezaka zay ataony sy ny fahombiazana amin'ny asa zay sahaniny ary nanome note tsara an'ity Ron West ity ny taleny Jirama Olivier Jean Baptiste nanamarika izy fa tsy mora ny manao zavatra tsy mora ny manarina zavatra indrindrandrindra tsy vitany tsindry bokotra iray fotsiny ny famahana ny olany Jirama fa mila fotoana mila fitaovana ary mila vola ao anatin'izany ny ao amin'ny lafiny teknika ny arabola mila arahana maso ankaiky ka tsy maintsy jerena ankaiky ny momba izany ho ity ministry ny angovo Jean Baptiste Olivier manome fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo député izay tsy mahandry ny fivoarany fomba fiasan'ny Ron West izy hoe ho atolotra tsy ho ela ho izy ny drafim-panarenana ny Jirama izay efa ny adian-kevitra tamin'ny banky iraisam-pirenena mila mametraka paikady anatsarana ny famatsiana rano fisotro madio sy ny famokarana herinaratra ity taleny Jirama ity izay voatendry nandritra ny 2 taona azo avozina ny voaka tamin'ny fahangina ny rivo ralay vita dadanjemima moa no ahafantarany maro azy pilelaka numéro 1 an'ny filohan'ny Rajoelina ihany koa ity dadanjemima ity raha mpanaraka ny toe-dram-pirenena isika raha ny amin'ny manokana de zao ekena ary tsy azo lavina fa misy ny fatapahan-jiro ankehitriny ho izy oka kosa nefa tsy ho adinontsika fa tsy izao fitondrana izao no mitondra ny délestage fa ny fitondrana teo alohany ka noho zany diso ny filazana hoe ity fitondrana ity no be délestage indrindra sy ny tsy fisiany rano diso zany ny tena marina ity fitondrana ny Rajoelina ity ho izy no tena niasa indrindra
no sady manototra lavaka zay nataony mpitondra teo aloha. Efa hitataratra ny ezaka ataony fitondrana Andry Rajoelina hoy izy, toy ny fanomezana angovo azo avozina toy ny panneau solaire, kit solaire ary efa manana tetikasa parka éolienne ihany koa ity fitondrana Andry Rajoelina ity hoy Dadan'i Jemima. Tsy azo adino ihany koa fa nanao barrage hydroélectrique ihany koa ity fitondrana ity ary efa andalana mpamitana azy ny fitondrana ankehitriny ary azo antoka hoy izy fa andeha tsy hisy délestage intsony ny jiro eto amintsika. Araka izany tsy mahita olana amin'ny filohan'ny Jirama i Dadan'i Jemima na dia samy mpilelaka ny Andry Rajoelina aza izy sy Nèvre Oldine. Ny fijerinay manokana avy aty amin'ny fitondrana ny raharaham-pirenena aloha zany dia indrindra moa araka ny fanontaniana teo ny resaka Jirama, tsara ho mariantsika nga mafandresaka Jirama ny délestage akory aloha dia fa tsy izao fotoana izao nanomboana fa ho antsika izay maharaka ny raharaham-pirenena efa nanomboka tamin'ny fitondrana izay filoha zay mba tsy hanolonako ny anarany teo nanomboka ny atao hoe délestage dia misy ny lavaka foana hatramin'izay ary ny filoha Rajoelina no miezaka manarina an'izay ankehitriny. Fitondrana rehetrarehetra ngamba mbola tsy nisy nanao ny resaka fanarenana ny Jirama ohatran'ity nataony filoha Rajoelina ity. Tsy haiko hoe fantatsika hoe firy tsy manana chiffre exact fa hoe firy ny panneau solaire ny resaka angovo rehetrarehetra azo avozina izay efa karakarain'ny fitondrana ankehitriny amin'izao. Manoloana ny fikaikain'ny vahoaka, fitarenan'ny vahoaka manoloana ny tsy fisian'ny jiro, tsy fisian'ny rano dia toy izao kosa ny valikafatry ny Jirama izay mifantoka bebe kokoa amin'ny fandoavana vidin'ny jiro sy rano. Ny voalohany ho aroson'izy ireo mialohan'ny fahavolon'ny volana ny fandoavana ny facture, ao anatin'izany ny facturan'ny rano sy ny jiro. Manarak'izay ho saziana izay tara amin'ny fandoavana ny vidin'ny facture, zany hoe izay rehetra mandoa vidin'ny facture aoriny fahavolon'ny volana dia ho saziana. Ny sazy ampiarina dia zao akarina ho 5% na 10% ny vidin'ny facture ary mety ho tapahana ny herinaratra ao an-tokantrano sy ny rano. Eny mety hiafara amin'ny fanesorana compteur isan-tokantrano aza izany rehetra izany fa miankina amin'ny toe-java-misy. Izany rehetra izany dia noraketina izy ireo tamin'ity taratasy ity miendrika fanambarana. Ity lalàna izay napetraky ny Jirama ity dia ampiarina amin'ny volana ho avy izao, zany hoe ho ampiarina amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny tanjona amin'izany dia tsotra, dia ny ampivoarana ny tolotra omeny Jirama mba hahafahan'izy ireo manatsara ny fitsinjarana ny facture ary fanatrarana ny fahatarana amin'ny fandoavana ny vidin'ny jiro sy rano. Mbola amin'ity resaka facture ihany voalaza tao anatin'ity taratasy ity ihany koa dia iova fomba fiady ny Jirama, iova fomba fiasa ihany koa. Ankoatra ny efa mahazatra toy ny fanaterana facture isan-tokantrano dia amin'izao ny Jirama dia hanova paikady, ampiasa ny teknôlôjia mba hahafana manatsara ny tolotra sy ny fifandraisana. Araka izany dia ho alefa melaka na SMS na WhatsApp ny facture ny Jirama mba hahafahan'ny isan-tokantrano tsy tara fandraisana izany, mba hahafahan'izy ireo manomana manenjika ny fahafolon'ny volana andoavana ny jiro sy ny rano. Manoloana izany rehetra izany nivoaka tamin'ny fahangina ny mpiaro ny zony mpanjifa dia tsy iza zany fa Eugène Ratsimbazafy. Tsy azo ekena ho izy ny fampiarana sazy 5% na 10% ataon'ny Jirama. Raha ny fanehoan-keviny manokana dia zao azo sokajiana fa famonoana vahoaka madinika, famonoana vahoaka malagasy ity fakanatombony sazy 5% ity hoy mpiaro ny zony mpanjifa Eugène Ratsimbazafy. Araka izany tsy azo ekena ny fampiarana ny sazy 5% ity hoy ity mpiaro ny zony mpanjifa ity fa atsarao aloha ny kalitao omenan'ny mpanjifa. Foano ny délestage izay miteraka fantiantoka tanteraka amin'ny orinasa Jirama. Tsy Jirama ihany fa miteraka fantiantoka amin'ny fiveloman'ny malagasy izay miankin-doha tanteraka amin'ny herinaratra. Manaraka izany foano ihany koa ny tsy fisian'ny rano sy ny fahatapatapahana isa-minitra sy isan-tsekondra ity. Fa rehefa tratran'ny Jirama zany tanjona zany tsy misy délestage, tsy misy fahatapahana rano
misotro rano fisotro madio ny malagasy dia ampiaro zany sazy 5% zany fa mety aminay vahoaka mety amin'ny mpanjifa tsirairay isan-tokantrano izany rehetra izany. Hita taratra ihany ny pression mahazo anjirama ho ity mpiaro-ny mpanjifa ity manoloana ny fitakinany ity 5% ity satria lafo loatra ny karaman'ny vazaha Ron West teratany Israeliana ity ka tsy hita zay anaovana azy dia tsy maintsy terena ny vahoaka malagasy zay sahirana andony karamany ity vazaha Israeliana ity ho ny mpiaro-ny mpanjifa ka zany rehetra zany dia tsy azo ekena ary tsy anaiky an'izany. Ny zavatra ny fanarahana dia ny Banque Mondiale no mandoa ny karamany ary tokony tazomana hatramin'ny farany zany resaka izany. Ankoatr'izay nanamafy izy fa tokony hiala ny Taliany Jirama rehefa tsy mahavita ny asany. Arak'izany dia manamafy ny fitakiana zay nataony Nevra Oldinina ity Eugène Ratsimbazaha mpiaro-ny mpanjifa ity. Le hoe raha tara fandoavana facture de mandosage ny mpanjifa satria ny antony tsy samy manana ny fitadiavam-bolany ny olona ary samy manana ny fidiram-bolany fa tsy midika mihitsy zay hoe raha taraiky le facture de andosage le olona zay aloha zany dia efa lavoko zay antony mahatonga an'izay fandoavana sazy zay raha ny fahafantarako azy any lafo be le karaman'le DG dia nampiresana ny vahoaka malagasy hoe Banque Mondiale ny mandony karamany kanefa ty aminay mpanjifa le izy no alaina ny fandoavana karamany le DG vaovao amin'izao fotoana zao. Zay le toerinay lavonay zany hatramin'izay tsy misy an'izany ka averenao amin'ny lohan'ny taloha le izy hoe tsy misy an'izany sazy zany raha tara ny facture satria tolotra omeny Jirama amin'izao fotoana zao dia tsy mahafapo anay mpanjifa mihitsy mba ho vao aloha le kalito omenareo anay mpanjifa ho amin'ny Jirama fa tena tsisy kalito tsony ny asan'ny Jirama amin'izao fotoana zao ary mahay miletika ohatra amin'izany ny délestage miverina zay voalazanao teo na jiro na rano lasa mitatra hatrany amin'ny rano dia aiza amin'izany ny fahafinaretanay mpanjifa filanay mpanjifa le hoe mba tiany tsara kalito ny Jirama sady tsy ampiasa tsisy matériel main d'œuvre ny Jirama raha mampiditra rano 7 millions d'ariary main d'œuvre fotsiny tsy zavatra tona zany ve dia izy fangalarana kitsorany amin'ny mpanjifa zany ka toerinay hatramin'ny farany mbola ho avy moa fanoerana an'io rehefa tena tsy henao nareo tompona ndraiky tao dia ho hitantsika ny toyany fa ho avy aridina an-dalambe za mihitsy mitarikeny indray iantso vahoaka satria tsy ara-dalàna nataonareo main d'œuvre zany tompo tsy tonga 7 millions d'ariary na jirona rano. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny mpiaro-ny mpanjifa anankiray dia tsy iza zany fa Lalena Razafindralambo. Miombon-kevitra tanteraka amin'ny fivoaran'ny fomba fiasan'ny Jirama izy dia ny fampiasana melaka, SMS ary ny WhatsApp satria manamora ny fifandraisana eo amin'ny Jirama sy ny mpanjifa. Manamora ihany koa ny asan'ny Jirama amin'ny fitsinjarana ny faktura ny jiro sy ny rano. Ankoatr'izay ity fampiasana teknolojia ity dia ahafahana misoroka ny fanararaotana ataon'ny mpiasan'ny Jirama. Ahafahana misoroka ihany koa ireo olona misandoka ho mpiasan'ny Jirama miditra ny tokantranony vahoaka malagasy tsirairay. Novaliany teto amin'ity fanehoan-kevitra ity mahakasika ny fandavan'ny olona sasansasany ny fampiasan'ny Jirama ny melaka sy ny SMS ary ny WhatsApp. Raha ny amin'ny manokana dia zao ekena fa tsy manana telefona daholo ny malagasy isan-tokantrano fa kosa zao aleo ivoatra ny fomba fiasan'ny Jirama, aleo alefa amin'izay manana email, alefa amin'ny mpanjifa izay manana email ny facture n'izy ireo, alefa ho an'ireo mpanjifa izay manana SMS, manana WhatsApp kosa ny facture n'izay manana WhatsApp. Raha toaka misy ny malagasy izay sady tsy manana SMS no tsy manana WhatsApp, tsy manana email, amin'izay fotoana izay dia afaka manatona ny tompona andraikitra ankaiky azy, manatsara sy mifampiresaka ny fomba fiasa izay tokony atao. Arak'izany dia miombon-kevitra amin'ny fampiasan'ny Jirama ny email, SMS ary ny WhatsApp ity mpiaro-ny mpanjifa ity dia tsy iza zany fa Lalena Razafindralambo. Fa ny resaka email zany dia facture alefa any amin'ny olona zay manana email. Averiko ny teniko ho antsika mpanjifa rehetra zay manana ahiaho hoe ny facture anay dia tsy mitovy amin'ny consommation zay laninay
zay zany ny fomba fiasan'ny direction générale ny Jirama vaovao dia alefa any amin'ny email ho an'ny mpanjifa vaovao eo amin'ny mpanjifa zay manana email ny facture mba hialana amin'ny hosika ataon'ny mpiasan'ny Jirama tsy sasasasany ho an'izay tsy manana email dia ho alefa kosa par téléphone ilay facture sy ny index zay lanina zay zavatra zay no atao mba anamoraina voalohany indrindra ny filaram-be eny amin'ny agence izay zavatra zay no atao mba hialana indrindrandrindra ny amin'ny mety isiany kolikoly sy ny fanarota-pahefana mety iseo amintsika mpanjifa ka eto aty misitona atsika mpanjifa hoe aza miayay tsony re tsika ny amin'ny resaka email iny satria na izato tenako eto ary tsy anam-potoana hijery zany email zany fa raha ny telefôna dia ananako ka raha ianao no manana telefôna mety ho tonga any amin'ny telefôna anao zany ny ilay facture fa raha tsy manana telefôna ianao soanao ihany koa no mandeha mivantana any amin'ny agence ny akaiky ianao indrindra toy izao ny faneho-kevitry ny olona tena fiarahamonina manoloana ny fampiasany Jirama ny mailaka SMS WhatsApp raha ny akabetsany reto olona ireto dia saika tsy miombon-kevitra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia na raha lazaina fomba hafa dia tsy miombon-kevitra amin'ny digitalisation izy ireo ndao enotsika ny faneho-kevitry ny reto olom-pirenena reto kosa aloha tsy mety na amiko zao ara za tsy afaka tsy mahay mikirakira mailaka dia mety isy retard ihany koa satria tsy olona ray mandefa mailaka any aminy fa olona be dia be ne dia zay koa mbola problème mbola tsy mety amintsika eto mihitsy zany satria tsika tantsaha mbola be dia be ny tantsaha juste mahay miantso sy mahay mandray telefôna hoe mihaino fotsiny fa tsy hay mailaka za mihitsy maika ara miemotra satria mety hoe tsy voalohany jiron'le olona 2 mois 3 mois avy eo satria mety hiakatra be amin'le tsy hainy mikirakira an'le zavatra fa mety dia alao rehefa hoe tsisy mpiasa afaka maka any an-trano dia alao aterina ohatran'ireny ihany tsy mahavaolana tonga dia tenenina mihitsy satria efa marina ikena hoe ny fivoaran'ny teknôlôjia fivoaran'ny fandrosoana eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fiainan'ny maolona ikeny zany hoe fandrosoana zany fa tsy mbola mety amin'ny mpanjifa mihitsy aloha hoe mail avelany dia fasanao ny facture dia raha ohatra ka misy tsy mahita indray le olona na ny olona tsy voatery manana connexion daholo ny olona tsy voatery jery mail foana koa na manana connexion ary tena olana mampanjifa ary tena olana mpiasan'ny Jirama reo avy mpiasan'ny Jirama indray dia anao antsonjay indray rehefa avy eo rehefa tsy voaran'ny olona le facture voakatra le mail tsitany dia iny dia ilaza indray le mpiasan'ny Jirama hoe fa nalefa zay dia iny nataon'ny fialana bala dia amelezany an'le olona zay mantsy ny olana satria ohatran'ny hoe olona vao tonga marina izy zany dia tsy mahafantatra ny tena fiainam-bahoaka ve fiainam-bahoaka malagasy tsy hain'zareo hoe ny zava-misy ainan'le malagasy nazatra azy mety tany amin'ny fiainana milamina be mety efa mandrosondroso kokoa mety manana fahefamividy tsara ny olona dia everiny fa hoe tsotsotra ohatra zany ny fomba hitondran'ny zavatra fa tsy tompoko tsy ohatra zay le izy tokony hoe mijery ny fiainam-bahoaka le izy ahoana fiainana sosialy ny mpanjifa malagasy reo na dia eo aza zany rehetra zany dia tsara ihany mba mihaino ny faneho-kevitry Ron West vazaha teratany israeliana izay talen'ny Jirama ankehitriny raha ny fahitany toe-java-misy ankehitriny mahakasika ny Jirama dia mahita izy fa kolokolo sy alatra no isan'ny namotika ny orinasa Jirama hatramin'izay ary nanamarina an'izany izy ary mbola hita taratra kelikely zany ankehitriny arak'izany mbola mila fotoana mila vola ny fanarenana ny Jirama toy ny vidianana fitaovana anatsarana ny fitaovana izay efa ananana midika izany fa mbola voatelo volana no ny nahatafapetraka azy teo amin'ny toerana ary mbola anatin'ny fiasana sy manao ezaka tanteraka manarina ny orinasa Jirama tsika malagasy. We are expecting the public to understand that this kind of change cannot happen in one day. We will do everything that we can to work as quickly as possible to improve the situation. Through my visits in the different places, I visited even a power station and a water treatment plant from 1906. So in order to really bring stability to the supply of electricity and water, we need a lot of investment.